Rehefa miverina tsikelikely amin'ny fiainany andavanandro ireo mponina voakasika tao anatin'ny fiakaran-drano noho ny orana ny kija teto Madagasikara tamin'ny fiandohany iny nosy iny dia maro kosa ireo fotodrafitrasana sy mpanavaozana anisan'ireny ny eny amin'ny Vailava Soavina eny sy mpanamboarana ihany koa ankehitriny ity lalana ity malala-tanana vitsivitsy zany no nandray anjara mavitrika tao anatin'ny fanamboarana. Telo volana zao no tapaka ny lalana Vailava Soavina ka miteraka olana goavana amin'ny fifanerasirana sy ny famoahana ny vokatra ary ny fiainana andavanandro ny mponina manodidina. Nanapa-kevitra ny hanamboatra azy io ny fikambanan'ny komina eny ao anatin'ny distrikana Tsimdrano miaraka amin'ireo malala-tanana vitsivitsy. Dia veto zany zahay mikambana ny komina Anakelina mandray anjara amin'ny fanampiana zany amin'ny fanamboarana ny fanafiarana lany satria dia nampikaikan'ny olona mihitsy izy ity nandritra ny telo volana ary olona mahatratra tany amin'ny 60,000 any no voakasika ity lalana ity. Dia hitanareo fa na ny fitaterana na ny famoahana ny vokatra dia anisan'ny olana ngezabe zany teto amin'ny fikambanana reto komina reto ka misorana be deaibe zany aloha eo namana komina manodidina rehetrarehetra zany komina Enina dia komina Anosizato, Soavina, Ampanefy, Solandy, Ampatrosy, Antanetikely izay mandray anjara mavitrika mihitsy amin'izao fanatanterahana zao ary Anosizato dia eo ihany koa moa zany ny fitondram-panjakana izay miara-misalaha aminay amin'ny fanatanterahana zao fotodrafitrasa zao. Ny tao-trano tokoa tsy afanirerika dia nanome tanàna amin'ity fanamboarana lalana tapaka ity ny groupe Bertin Randriamiaingo izay avy eny Antsimondrano ihany koa. Mazava be ilay fanampiny e, tsy misy hoe izany mahavita na izany tsy mahavita eto fa ny anay dingana io mampiseho zahay miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny région, ny district ary koa ny ataoko hoe ny ao amin'ny Analamanga mihitsy dia ny fanome tanana izahay ka izay ny teneniko hoe tompona ndraiky tsy izahay dia mahatsaro manana vidy dia izay no mahatonga anay mijoro ety ary le fanentanana ny zava-dehibe dia rehefa mifanampy sy mifanolo-tanana zany dia ahavitana zavatra tsara ka izay ny teneniko hoe isaorana manokana zany ny vahoaka, isaorana manokana ny komina izay lalovan'ity toeran'ity Anosizato, Soavina, Antanetikely, Ampanefy, Soalandy hatrany voakany Ambatokotry, Ampatrosy zany. Izay rehetra izay no resana dia tombontsom-bahoaka zany ka izay no teneniko hoe ety amin'ny fotony no zavatra resana amin'izao fotoana izao dia mitodika amin'ny vahoaka izay satria tombontsoa iaraha-manana zany. Tombanana ho valitapitrisa ariary eo ny vola anatanterahana ny asa izay fandrombonan'ny komina Enina ny mpiara-miombinantrika ary koa ny mponina ao amin'ny manodidina izay nandray anjara amin'ny fampitaovana. 3 volana eo kosa no faharetan'ny asa.